5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan vous présentent. Miemitra ny famatsiana rano eto amintsika Europanao politika raha ny vahaolana raisa amin'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao no jerena. Mitony antsodzay atao amin'ny mpitondra fanjakana amin'ireo mpiasam-panjakana tsy manaiky mibaiko meny sy ireo tsy mitovy hevitra aminy amin'izao akatoko ny fividianana be ny tanàna izao. Marary amin'ny lafiny rehetra ny firenena vokatra ny soaiza mitantana mpitondra ho ny mpandinika raharaha-pirenena. Vahoaka efa ory mbola ampanantenaina pokaty ka tsy magaga raha maro mampiakapio. Tsy ekena ny fametrahana kiosky izay napetraka tamin'ny andro alina ireo mpivarotra eny amin'ny esplanade Analakely. Ny kiosky izay efa nisorona noho izany tsy manara-dalàna saingy izao naverin'izao. 2020 farafahakeliny ireo namony ainy taorian-daroka bomba nataon'i Israel tao Beirout ary tafiakatra 710 ireo naratra mafy. Ny fanafihan'izay voasikajo mafy indrindra hatramin'ny siny fifandonana teo amin'ny Israel sy ny Hezbollah. Ny antsiprian'izay. Finaritra tongo-klasy tongovavy tonga soindray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny araba. Manasa anao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Hoentsika manokatra izay amin'ity ala ity. Miemitra ny famatsiana rano eto Madagascar Europanao politika raha ny fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao no jerena. Ny fitondram-panjakana izay tsy manana finiavana manolana ny jiro sy rano fa mampanjaka ny kajikajy politika amin'ity orinasa jirama hanamora ny firosoana amin'ny privatisation raha ny faneho-kevitra trany ny alarany Efson. Fantanina maro no mbola tsy misy valiny sy manjavozavo amin'ny fanapahan-kevitra izay hianoraisy ny fitondram-panjakana amin'ny famatsiana rano ny mponina eto Antananarivo. Isan'ny mahagaga ny hoe matoa tapaka ny rano tsy ampy izany ny rano avy amin'ny orinasa jirama. Lazaina fa avy amin'ny rano ny mandro seza no akana ny rano ary rano efa vita fitiliana izany. Inona no antony tsy tsinjarany ny orinasa jirama izany ihany fa voatery tsy maintsy ampitomboana ny filahatra ny rano eto Antananarivo. Sa entina amoana vola ny anaovana izao fihetsiketsehana izao. Iza no tompony ireo camion citerne ampiasaina ireo ary orinasa inona ihany koa ny akana ireo bonbonne entina amatsiana rano ny mponina eto Antananarivo. Aferafera miaraka amin'ny iza no antony andraisana izao fanapahan-kevitra izao. Fanontaniana mbola mipetraka ihany koa ny hoe ora firy no ilaina hafahana manao ny filtrage ny rano vao lazaina fa rano fisotro madio ary azo antoka fa tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamana izany. Raha ny fanehoan-kevitra ireo mpano politika, fiemorana makany amin'ny 80 taona ny famatsiana rano eto Madagascar raha ny fanapahan-kevitra no raisan'ny fitondram-panjakana no jerena. Misy aloha zany dia tsotra. Raha ho an'ny otrikafo zany dia mahatsapa hoe ohatra ny tena miverina any aoriana ny 420 taona lasa indray zany tsika raha ohatra miresaka ny mpitondram-panjakana hoe tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 420 taona no ataony zareo zany dia ozy hoe tena miverina lavitra tsika raha zao zavatra misy zao satria ozy hoe efa hitovy amin'ny faritra androy koa zany ny renivohitra Madagascar ity amin'ny olana resaka rano satria raha ty amin'ny taona 424 ve ny vahaolana rosin'ny mpitondram-panjakana dia ny filaharana rano amin'ny alalan'ny citerne, ny fametrahana rano amin'ny alalan'ny bonbonne dia ozy hoe ile izy anie misy zavatra zany tsy maintsy ahitsitsika angamba ny tena marina ahitsitsika ny resaka. Tsy manana finiavana ny anarana ny orinasa jirama izao fitondrana izao fa ny anapotika mba anamora ny privatisation ny orinasa io no tantsona hoy ireo mpanao politika hatrany. Panjakana ange azadino fa tamin'ny République faharoa nisan'le politika ny hoe ajustement structurel na le passe iny zany ny rosona nakaty amin'ny privatisation. Raha ho an'ny otrikafo zany dia tsotra be atao mihitsy ny amotehana an'le orinasa jirama mba ahafahana privatiser azy. Zay zany no politika maloto ao ambadika le izy fa raha tianao vahana ny olana jiro sy ny rano zany ozy hoe zavatra ahitamba olana zany ary vetivety
no manao an'izany fa le filoha koa moa zany ao anatin'izy efa sady miditra amin'le politika an'le fisehosehoana fizahozahoana koa sika nge manana ministry ny angovo hoe manana ministry ny rano efa maninony zany tsy mijoro amin'ny famahana an'le olana fa Andry Rajoelina no mijoro zany ho lasa hoe mpanome manao ny asany sady filohan'ny repoblika no ministra indraindray koa mety ho mpamafatrano angambana sekretera tsy fantatra ao anatin'le izy ka oza hoe tsy ny eto Antananarivo ihany no manana olana amin'ny resaka famatsin-drano fa ny any amin'ny faritra ihany koa tsy tokony eto Antananarivo ihany araka izany no hitadiavana vahaolana fa tokony ahazo vahaolana ihany koa fa ny any amin'ny faritra. Manomboka ihany koa ny fatapahan-jiro mifandimby eo amin'ny faritra Vakinankaratra amin'izao fotoana izao. Mijaly sahirana ireo vahoaka manoloan'izay raha ny fanadihadiana indrindra fa ireo mpiasa tena sy mpanao asa tanana ary ireo orinasa izay miankin-doha amin'ny fampiasana ny herinaratra amin'izao fotoana izao. Andrindrina Randriamiaritsokolo Antsirabe. Andro maromaro io izany nanomboka ny fatapahan-jiro mifanesy teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra. Manoloana izany dia mahatsiaro mijaly sahirana ireo mponina aty atoerana amin'izao fotoana izao noho izay fatapahan-jiro mifanesy izay raha ny fanadihadiana nataony mpanao gazety. Sehatra maro ny voakasika ity fatapahan-jiro ity eto Antsirabe, anisan'izany ao an-tokantrano, marobe ireo fitaovana simba ary miteraka tsy fandriampahalemana ihany koa. Manjaka ny alabotry eny anivon'ireo fokontany izay lalovan'ny fatapahan-jiro ary maharitra ora 2 ora 3 eo. Tsy mba misy vahaolana maharitra ataony fitondram-panjakana fa fatapahan-jiro mifandimby no vahaolana ho an'Antsirabe manokana ary tsy mba misy ihany koa fanajana ny zompanjifa izay ataony orinasa jirama raha ny fanazavana. Misy fiatraikany mihitsy aloha zany le izy aty atokantrano aty amin'le délestage ny jirama tena sahirana mihitsy ny vahoaka. Tena ohatra misy fahasombany zany le zavatra ao an-trano tena betsaka mihitsy ny zavatra simba. Sendra ohatra ny amin'ny alina zao dia tena hita hoe na mifandriampahalemana aza tena hita hoe vao mahamaty le jidy ohatra manarotra mihitsy zany le alabotry kely sy ny mpanao sito mahery tahaka izany zavatra miseho aby raha vao anatin'ny fahatapahan'le jidy. Ohatra tsy misy mihitsy le fanajana amin'ny mpanjifa fa tena ohatra manao didijadona mihitsy zareo amin'le fitakinan'le vola. Tena mijaly le vahoaka raha amin'izao fitondrana zao. Tena mijaly be zay ary hitanao raha mba te-hanao zavatra aza dia tsy afaka. Eritrereto na fianarana ankizy lesona aza dia tena mijaly. Tena mijaly. Indraindray adiny 2 fa mila ezaka izany ny fitondram-panjakana amin'izany zavatra izany. Tsy voaja ny zomim-panjifa. Miteraka fantiatoka tanteraka ho an'ireo mpiasa tena sy mpanao asa tanana ary ireo orinasa miankina tanteraka amin'ny herinaratra ny fahatapahan-jiro mifanesy tahaka izao raha ny fanadihadiana hatrany. Toy ity mpivarotra trondro iray izay sendra tafarisaka taminay mpanao gazety ity dia marobe ireo entana simba vokatry ny fahatapahan-jiro ary miaina ihany koa ireo mpanjifa. Misy le entana ohatra hoe efa mitsonika avy any amin'le toerana angalanana azy dia indraindray le jiro le io tapatapaka io izany dia lasa tsy mivaingana mihitsy le izy, lasa décès le trondro dia lasa matetika le décès tena hoe amidy an'izay vidiny nefa ny prix angalanana azy hatrany apotony mitovy foana. Mampiaina satria ohatra hoe raha vao misy fofona le izy dia atahorana ihany koa amin'ny fahasalaman'ny olona dia ny olona koa raha vao mahita izy hoe anana dia tsy mividy. Tsisy mandeha amin'izay laoniny mihitsy izany. Tapatapaka tsisy ny asa tsisy vita. Eo andany nefa ny client tsy te halala an'izany fa ny aza ny zavatra vita ara-potoana ihany ny fatany. Maty antoka be mihitsy satria vao tokony ho vita zavatra betsaka izany lasa miantona fotsiny ianao. Araka izany dia mijaly ireo mponina eto Antsirabe amin'izao fotoana izao manoloana ny fahatapahan-jiro mifanesy izay ataon'ny orinasa jirama ary tsy ny jiro irery ihany no ahitana olana fa na ny rano ihany koa aza dia efa saika nahitana fahatapahana matetika. Fa mitony antsojay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ireo mpiasa mpanjakana tsy manaiky ny baiko meny. Ireo tsy mitovy hevitra sy firena politika aminy amin'izao akatoko ny fividianana be ny tanàn'izao. Ankoatra ny ao Toliara isan'ny ahitana tranga maro ihany koa ny ao Betioky Atsimo amin'izao fotoan'izao ka eto Andriatsilavo. Raha toa kasefy fokotany misy sadimy no nahazo taratasy fampitsarana amin'ny asany avy ao amin'ny prefekturany Toliara. Sefy fokotany misy 30 no iaran'izany ankehitriny ho an'ny distrika ny Betioky Atsimo manokana. Ireo sefy fokotany ao Betioky ireo izay nampiakatra ny raharaha tamin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Nahazo rariny saingy ny magaga raha ny fanazavana mizingizina tsy mampiatra izany ny tompana ndraiky fanjakana. Mitazona trano ny efiny ka izay tsy miray tendro amin'ny lokon'ny mpitondra tsy maintsy miala avokoa. Ireto ny didy navoaka ny tribunal administratif ny Toliara. Inona ny zava-misy? Mahazo tsindry avy ety amin'ny arena. Indray koa lay chef de district na olomboatendry io na olomboafidy io avy ety amin'ny arena fa hoe aza piarina
io didy mpitsarana navoaka ny tribunal administratif ny toliara io ndray koa fanjakana manara-dala tia ny pirofo andriamatao premier ministre ary raha tadiavinao dia vonina hanatitra azy any aminao na antanino chef de district ny betioko chef de district hapiatra fa voan'ilay tsindry dia matahotra ny hapiatra azy ankoatra ny sefokotany hiara-ny tsindry sy ny famindra-toerana tsy ara-dalàna ihany koa ireo mpiasa-panjakana tsy manaraka ny baiko menteradi amin'ny loko volomboasary hiaran'izany avokoa na ireo mpampianatra contractuel azy ilay note de service nanendry azy am'izao dia 14 août 2024 mbola heritaona zany hoe nefa ny contrat nizy ity dia mandritra ny enitaona izy contractuel foana ny contrat zay nosiny avy nefa niaraka tamin'ny fitondram-panjakana dia milaza ao amin'ny article 8 hoe si le titulaire du présent contrat prétend pour quelque motif que ce soit à une affectation ultérieure où il a été initialement, le présent contrat est résilié. Zany hoe zany ny fitondram-panjakana ihany nge zany no hamotika an'le olona satria olona mbola tsy azo affectena satria mbola contractuel dia afindran-dry zareo miariary ihany koa amin'izao fotoana ny kajikajy ataon'ny ratsamangaiky ny seni any an-toerana ampandanina ireo kandidam-panjakana soloina TGV avokoa ny akamaroan'ireo mpikambana eo anivon'ny CED samona ity dia hoe soloina hafa fa tsy mety satria maninona ny senino milaza an'io satria mahazo toromarika hono sy mahazo baiko amin'ireo candidat mpanjakana na olombofidy miaraka amin'ny fitondrana amin'izao na ireo olombofidy zay handalo fifidianana amin'izao ireo be ny tanàna zany ny zavatra misy ao anatiny district ny Betioka Atsimo Andriamatoa premier ministre Andriamatoa filohan'ny seni proof tsy mihoatra andreto ary raha mbola mitady proof akoatra andreto ianareo dia mbola manina zay fa fotoana moa tsy afaka hivalaparatsika farany dia zao mitodika aminao Andriamatoa premier ministre mitodika aminao Andriamatoa filohan'ny seni tsy miankina aminareo no hahafahantsika manao fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra fa raha izao mbola tsy manomboka akory ny fifidianana dia fa izao ny zava-misy sambo tompona andraikitra manoloana ny tantara isika eto amin'ity tanindrazantsika ity nanamafy ity solombava-mahoaka ity fa mbola maro ny pirofo mivaingana sy azo tsapahitanana amin'ny tranga tahaka izao any Betioka Atsimo fanararao tapahefana fanaovana tsindry siramatahory isan-karazany no iaina n'ireo mpiasa-panjakana tsy misy intsony ny mahatany demokratika any Madagascar ary tsy misy arofanina metra ny fomba ratsy ataon'ny mpitondra sy ireo mpiara-miasa aminy tsy mahagaga raha ny fanazavana raha toka farahidiny tahaka izao ny firenena malagasy ao anatin'izay tontolo ny fividianany zay trany dia maro amin'ireo mpikambana teo anivony antoko tima ny voailika tamin'ny ora farany indrindra fa ho an'ireo zay naniry ny rotsaka ho kandidany antoko amin'ny fividianana be ny tanàna ny faraika amby folo ny volana desambra ho avy zao lasaky namanamana sy anavahan'olona ny fahafahana mirotsaka amin'ny anarany antoko vokatry ny faniliany mpitarika amin'izao fotoana izao raha ny fijoroana vavolombelona Henri Florion ny azakazaka any amin'ny fifidianana be ny tanàna indray no malaza amin'izao fotoana izao ankoatra ny olana efa ihainan'ny voaka malagasy izay lasa mitovy amin'ny fanafodiny dokotera ho ny voaka ankehitriny ka iainana maraina iainana atoandro ary iainany ihany koa ny hariva maro amin'ny antoko politika rahateo no manana kandida amin'ity fifidianana be ny tanàna manaraka ity namafisiny ireo mpikambana teo anivony antoko tima fa maro samihafa ny endrika fanilian'ny ireo mpikambana tao anatiny izany antoko izany eto amin'ity fifidianana be ny tanàna ity raha nambaran'ireo sany ijoro vavolombelona lasakina manamana no apetraka ireo mpitarika ny antoko tima ho kandida amin'izao fotoana izao ohatrany hoe zendana ihany ny tena anay satria ahoana mo olona tsy tao anatin'ny tiako Madagasikara nandrita amin'ny fotoana taona maro ary olona tena anisany nanenjika ny mpitondra tiako Madagasikara rehetrarehetra na dia teto komina Ambotrimanjaka ary zany olona zany nazan'izany mandaa zany tsy nitsahatra nanao zay aminganana anay sy nanao zay nanalana baraka anay tena ninona mizy nazo ny mandaa tokony ho fantsika tsy hoe nanao ratsy tamin'ny tiako Madagasikara izahay ka tsy nomena an'ilay mandat aloha zavatsara zany zay fa dia zay fotiny araka ny voalaza teo araka ny voazava teo misy antony eo zay ny fatany famety fa tsika koa tsy nanao raha tamin'ny antoko tiako Madagasikara ny mifanoatra tamin'izany ary ny tatiany ny voanay tany any vo any amin'ny
distrika no nieritreritra an'izay tsy nanilika anay ny olona fa teo anelanela zay lay procédure no tsy narano moa fa mety hoe amin'le resaka hoe kitranotrantsika namanamana dia zay ny fivaran'lay fanomezana mandat. betsaka araka izany ireo mpikambana teo anivonyity antoko ity no lasa nirotsaka amin'ny anaran'ny tenana manokana mandritra zao fifitanana be ny tarana izao vokatry ny fanelehany antoko azy sala nitranga misy enambotra manjaka amin'izao fotoana izao ankoatra ity isan'ny joro vavolombelona ity isan'ny niaran'ny fanelehana sala izao ihany koa ny be ny tanana ny vato teo aloha izay olony ny atoko ty maheringirana ka nandeha amin'ny anaran'ny maleo teneny koa amin'izao fotoana izao tranga sala amin'izao izay efa nisy nadritra ny fifitanana sobavomboaka afarany teo raha ny fanazavana. Marary ny tontolo politika indrindra ny fiainana ny toko raha izay zava-misy izay no jereny fa marary amin'ny lafiny rehetra ihany koa ny firenena amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fahaiza mitantany mpitondra sy ny tsy fananany politika mazava ho ny mpandinika rahapirenena androany. Vahoaka malagasy efa ory mbola mpanantenaina pokaty ihany ka tsy mahagaga raha maro ny mampiakapeo amin'izao fotoana izao. Daniela Minorso. Mamenatra tanteraka ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana tsy mitsamiakatra ny vidim-piainana ambany dia ambany ny fahefa mividy ny vahoaka malagasy potika ny lalana very asa sy tsy anasa ny ankamaroany ireo tanora ny fahatapahan-jiro sy rano ankilan'izay manao ny atony ireo olana rehetra ireo izay tsy voazao nisy fa efatra amin'izay saingy izao miagoavana izao ny fahavoazana no tsy firarainy ny mpitondra ankehitriny. Ny tsy fijerena ireo tranga ireo izay isy fiatraikany goavana ho an'ny firenena no iza mpandositra ireo mpamatsy vola ho ny mpandinika raharam-pirenena nanoho ny heviny. Zay vakivava ny teny fa zao zavatra rehetra misy eto Madagascar zao mampandositra ny mpamatsy vola na zay faran'izay madinika indrindra azy anatin'izany ny délestage lavareny fatapahan-jiro tsisy famplazana indrindra moa ny ireo mpivarotra momba mikirakira momba ny zavatra mangatsika na ny mpivarotra laoko na ny mpanao yaourt sinsisy dia tena vakibarara. Ao ny fijaliana momba ny rano ohatra ny efa tsy taitra ntsony ny fitondram-panjakana fa vahaolana tandrametaka no atao dia hoe fandefasana bidon be isaky ny quartier ohatra ny efa tsy mahataitra ny fahitana reny bidon jaune isaka fokony tany milahatra ary misy olona tsy mandry andro manala satria indraindray na ny bidon aza misy mangalatra mbola voazara raha 200 000 mahery eo ny poniny eto Antsiranana nefa dia zao ny ataony amin'ny faritra misy antena zao dia tsy misy rano mandritra ny 3-4 andro tsisy fanamboarana na favinavina momba ny hoe anaovana tohadrano mahery vaika lehibe mba hitahirizany rano itsika ne dia mahazo rano omendranahary rano fa tsisy fotodrafitrasa mba najariana reny rano reny afana mitsinjara azy na ho an'ny tanambe na ho an'ny fambolena na ho an'ny fiompiana. Ankilany famonoana-kolaka ny malagasy ny fandrisihan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ireo tanora malagasy hiasa ny ivelany nosy hiatran'ny fanazavana ny fitondrana ankehitriny izay tsy manana politika mazava ho an'ny fampananana asa ho an'ny tanora porofon'izany ny fisian'ireo andiana tanora na vita fianarana kanefa tsy anasa raha ny fanazavana trany. Famporisina rehetra atao hiasan'ny Canada, famporisina mba andeha hiasa ny Koweït, famporisina mba andeha hiasa ny Arabia, famporisina mba andeha hiasa ny Yemen, famporisina mba andeha hiasa ny Chine. Zany Arabia sy Yemen ary Koweït zany ao ny anjakan'ny ady mavaivay zay fanandrianany Israeliana sy ny Palestiniana sy zay pomba ny ato sy ny roa am'izao tsika miteny zao. Dia mbola saintsika ve ny mandefa zanaky taranaka malagasy andeha findramonina ny ivelany azafady tompoko tsisy malagasy tsy tia tanindrazana fa ny fikarakarana azy no tsy misy. Zany zavatra teneniko zany tsy zavatra foronina fa rehefa niainga teto anaka avion tao Nosy be nibedana tao a Addis Abeba ray avion tamiko andiana vehivavy tsy mba vehivavy ray fa andiany iza ny olona mahazo tombony am'izany fandefasana vehivavy ho any ivelany zany. Mbola tsy ampy veo reo renim-pianakaviana sy vehivavy tovavy maty ihany no ny fampijaliana natao aminy satria heverina toy ny andevo. Manamafy ny ho avy ny firenena ireo mpandinika raharam-pirenena amin'izao fotoana indrindra lafiny sosialy ny mponina sy ny sehatry ny toekarina malagasy anao ahoana arina no hitranga eto amintsika raha mitohy izao tsy fahaiza mitata ny mpitondra izao.
Mila olona vaovao ny tanàna Antananarivo amin'ity fividianana be ny tanàna sy mpanolotsainy ny tanàna ity. Ireo kandida ho mpanolotsainy ny tanàna amin'ny ray lisitra amin'ny tahina Razafinjoelina. Olona mafeny andraikitry ny be ny tanàna no andraisan'ny rehetra eo anatrehany fampitehany tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ary olona mandala ny mangarahara ihany koa. Andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Enikanja Rakotomanatsoa, mpanao gazety, olom-pirenena kandida ho mpanolotsainy ny tanàna amin'ny Antananarivo avy amin'ny ARB ary ray lisitra amin'ny kandida tahina Razafinjoelina manao anazy. Antony tsotra mila olona vaovao ny tanàn'Antananarivo amin'ity fifidianana ity, mila olona matotra sy voataiza tsara ara-potikevitra ao anaty antoko politika fa indrindraindrindra olona mandala ny fanabeazana ary vonina hampanjaka ny mangarahara eo amin'ny fitantanana. Dia izay ihany koa no entintsika misento vetivety eo anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Vaovao farany mbola mitoy ny Zarakado. Zarakado amin'ny telma fiainam-bidy goavana amin'ny smartphone filine sy ireo finday telma maro hafa koa. Tsy izany ihany, ny bonus isorofena amin'ny fotoana rehetra. Ie, ifandraisanao amin'ireo akaiky anao ary arotiaingana fa tsy misy ohatr'ity hatramin'ny 1 amin'ny 30 Octobre ihany. Hitanao eny amin'ny telma shop akaiky anao. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aelina Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja. Aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy. Manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao, ho anofinofinao sy ny tetikasanao. Miaraka amin'ny hindrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakaranay ianao. Antso ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetikasanao ho vita. Hindrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Sous l'égide de la Fédération du sport automobile de Madagascar, le club Asatana vous présente le 45e Grand Rallye international de Madagascar, Sodirex, les 11, 12 et 13 octobre. Départ, le salon de l'auto au CCI VAT, assureur officiel, Alliance, boisson officielle, XXL. Grand Rallye international de Madagascar, Sodirex, le spectacle automobile de l'année. Mamerina ny araba hatrany tombonklasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity.
Isantarantsika izay ny fisolokiana ompitsara izay ataona olona tsy fantatra no isany mampirongatra ny kolikoly. Eny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoan'izao ny teo anivon'ny SMM na ny syndicat-ny mpitsara eto Madagascar. Nandritra ny fivorim-be no tanterahan'izy ireo androany. Ny SMM izay nanamafy fa tafiditra anatin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanatsarana ny asa mpitsarana amin'izao fotoan'izao. Noty mandrara ny fahafahampitsara mandray olona ankehitriny fitiany kolona. Fisolokiana ompitsara na filazana izay ataony olona tsy fantatra amin'ireo manandrara. Ho mahafantatra olona eny anivon'ny fitsarana no isan'ny endrika kolikoly hita matetika amin'ny raharaham-pitsarana eto Madagascar, hony eo anivon'ny SMM na ny syndicat des magistrats de Madagascar. Tafiditra anatin'ny paikady hiadina amin'ny kolikoly manoloana izany ny famerina ny fandraisana olona eny anivon'ny fitsarana araka ny fanapahana ra-panjakana raha ny fanazavana hatrany. Tsy hoe hatramin'izay ilay izy, izany any misy ny politika ny ady amin'ny kolikoly ao ambadika azonareo, fa zany tsy lôzika zany hoe tsy handray olona ny fitsarana, fa le tsy mandray olona tenenina ao anatin'le izy akory tsy hoe ianao andeha hitory dia tsy azo raisina le fitoriana, azonareo ve? Zay le izy. Mety io ka, mety io. Misy olona nge rabatera ny ataony dia hoe andeha atsy le mpitsara atsy aloha vetivety, azonareo? Avy manola olona etsy ambadimbadiketsy izy dia hoe tsofoka kely any izy dia tsy hita volan'olona lainy, misy zany mety tsara mihitsy le izy satria indraindray any tsy fantatra any amin'ny birao hafa any izy mitsofoka dia lazay fehivavy tao amin'le birao le mpitsara dia le mpitsara foana ny lasa ponga miantona voan'izay zavatra zay, fa mety. Ankilany nanamafiny teo anivon'ny SMM fa mavesatra ireo dingana amin'ny lalàna eto Madagascar, isany amin'izany ny castration na ny famosorana ireo mpanolana zaza tsy ampy taona. Misy antanatohatra ny fitsarana hatrany amin'ny fitsarana fandravana raha ny fanazavana, tsy mbola amin'ity taona 2024 no fampiana izany, hoy hatrany ny filohan'ny SMM. Fitoriana ihany koa momba ny resaka hoe fanolanana na viol, lasa volume de dossier zany somary augmentation exponentielle mitombo be. Raha izay, ny paikady mipetraka ao anatin'ny fihezan-dalàna famaizana mavesatra. Ianao miakatra parquet, mandeha instruction, dia zay mbola miandry ny atao hoe cour criminel ordinaire na hoe ny fitsarana ny adeloka be vava vao mandeha raha toy izany. Dia efa misy ny voasazy, ny fampiarana le castration aloha angambatra eto hoe misy antanatohatra fitsarana. Première instance, appel, cassation. Ary ny olona raha resy première instance dia mbola manazoanao appel, resy izy appel mbola manazoanao cassation. Donc zany dikan'izay vao 2023 no voan'ny texte, tsy possible mihitsy hoe 2024 dia izy le castration satria mety amin'ny 2025 ngena amin'ny 2026 vao tonga aty amin'ny cassation dossier ohatra raha manao cassation satria tsy dossier-n'olona ray ihany akory ny tsaraina mpitsara. Dia rehefa mandeha le izy dia direct no tanterahana, zany hoe jugement rendu définitif grosse ozy izy ho antsika mahalala azy, zay vao afaka tanterahana. Mbola misy procédure ihany koa mandandany fotoana kely fanatanterahana le grosse. No tondrosana androany ny fivorim-be ara-potoana nataon'ireo syndicat-ny mpitsara eto Madagascar raha ny Tetsy Anosy, tanjona amin'izany ny fandiniana ny fanatsarana ny asam-pitsarana amin'ny akabeny eto Madagascar. Trangam-piarahamonina vetivety ankizy vavy miisa 7 no voaolana azy voavetaveta tamin'ny tanana ny mahavehivavy azy tany Antanamalandi Mahajanga. 3 taona ny zandry indrindra ary 13 taona no zoko indrindra amin'ireto tovovavy reto. Lehilahy 13 taona izay sady fianakaviana no mpiray tanàna amin'izy ireo ihany no fantatra fa nanao ny fanolanana. Norahonan'ity farany tsy mahazo mitantara ireo ankizy saingy nisy ny tafitantara tamin'ny namany ka izay no nahafantarana ny tranga. Natolotra ny fampanohavana ny ariva teo ary nampidirina amponja vonjomaiky ity rangahy navandoza ity. Iverenantsika ihany mahakasika an'izay rehefa feno ny fanadiadiana entin'ny mpanao gazety ao anatin'izay. Fa ny Goticom ivondrona ireo mpandraharaha misihatra amin'ny teknôlôjia sy ny fifandraisana ary ny serasera indray no nisitraka ny fanampiana rabola avy amin'ny FMFP na ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle toana ny vondrana Européenne sy ny AFD no tanterana androany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa iarahana amin'ny Goticom. Fanadidina mahakasika izay etin'Gaëtan Andriatsilavo.
olona amanarivony no isitraka fampiofanany eo amin'ny tontolon'ny teknôlôjia sy ny fifandraisana ary ny serasera hoy ny eo anivon'ny coticom izay nisitraka famatiana arabolona mitetina 3 tapitrisary avy amin'ny FMFP toana ny vondrona eropeanina sy ny AFD. Le fampiofanana eo amin'ny 700 mahery ny ho ampianarana ao anatin'ilay izy dia misy mpampianatra 200 koa ampianarana. Dia ny le fampianarana zany maharitra afaka atao amam-bolana raha nitetika dia tsy mihoatra ny any amin'ny volana marsa dia tanteraka ireo le fampianarana ireo zany hoe amin'ny volana marsa zany dia efa mahazo olona efa mahay tsika mampitombo ny isan'ny olona efa mahay eto Madagasikara. Mamaly tsara ny filana ary tafiditra anatin'ny tetikasa lara-pahamehana ity tetikasa iarahana amin'ny coticom ity. Antony raha ny eto Madagasikara manokana misy 12 ireo sekolim-panjakana ary 17 ireo sekoly tsy miankina misehatra amin'ny tontolon'ny nomerika izay ahitana mpianatra manodidina ny 100 sy 100. Manodidina ny 4 isan-taona nefa ny teknisianina ilaina amin'ny sehatry ny nomerika eto amintsika araka ny tarehimarika navoaka ny ministera tompony andraikitra. Antony mahazava-dehibe ity tetikasa ity raha ny fanazavana hatrany. Sehatra ny numerika anisany toa hoe miroborobo be tsy voatanisany tao moa zany fa raha tsika malala amin'izao fotoana zao fa raha ny atao hoe ny mpianatra izay vokariny atao hoe système d'éducation malagasy moa zany dia tsy ampy dia tsy ampy ohatra ka jerena na dia hoe call center reny mitady mpiasa betsaka ihany koa mandeha any ivelany dia ary any ivelany moa zany dia mahay miaiky mihitsy amin'ny fahaizan'ny malagasy amin'io sehatra io le hoe intérêt national dia les prioritaires moa zany tsika ao anatin'ny tontolo atao hoe eran-tany moa zany rehefa tsy manaraka ihany koa moa zany ianao dia tavela dia anisan'ny atao hoe projet voalohany izay inona moa fitinina zany tao anatin'io io projet ny coticom io. Faritra misy 12 manerana ny nosy no isitraka fampiofanana avy amin'ny coticom ao anatin'ny ity tetikasa natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ity. Zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fanomezana fampiofanana ny mpiasa ka antony mahatonga ny FMFP mamatsy vola ho an'ireo izay manana tetikasa marim-potitra tahaka izao raha ny fanazavana hatrany. Tontosandroany teny amin'ny CCI vato nandritra ny Salon de l'Auto 2024 amin'ny fanokafana ny andiany fa 10 amin'ny Grand Rallye International de Madagascar. Miditra amin'ny 4e manche ny fifaninanana amin'izao fotoana izao ary mahery ny 30 ireo mpifaninana tonga nandray anjara. Christian Dibo no mitatitra ny antsiprian'izay. Fotoana ny fanomezan'ireo mpankafy fiarakodia sy ny tontolon'ny fiara ny Salon de l'Auto 2024 izay nanomboka omaly teny amin'ny CCI Ivato. Ny fanindran-dalana amin'izany ny fifaninanana Grand Rallye International de Madagascar izay miditra amin'ny andiany fa 10 amin'ity taona ity. Tanjony hetsika ny amondronana ireo mpifaninana amin'ny rallye eto Madagascar sy tondra avy izany sehatra izany. 4e manche ny championnat izy ity avant-dernière manche coefficient izy rallye lava indrindra tao anatin'ny taona ary izy be coefficient indrindra coefficient 2. Rallye aloha hatramin'izay dia efa sport spectaculaire foana teto Madagascar ary ny tanjona dia ny apiroborobo an'izany sehatra sport automobile zany amin'ny sehatra international mba ahafahan'ny mpanamory ivelany maketo Madagascar ny mpanamory eto Madagascar makany ivelany. Efa mivoatra ny sehatry ny rallye eto Madagascar ary efa maro ireo mpifaninana ao aminy saingy mbola olana ny faharatsian'ny lalana eto amintsika. Efa manomboka ame tsara kosa aloha ny lalana eto amintsika satria efa hitanao kosa aloha ny évolution ana parc zao efa misy zao ny R5 zao efa ao daholo efa hoe anisan'ny manana plateau tsara zany raha eto amintsika. Ny lalana angamba ny tena hoe tokony mba ezahana kely mba zay atao zay atsara zany ny organisateur dia mba mahafinaritra tsara le kilalao. Ataoko hoe raha par rapport amin'ny any ivelany kosa aloha ngamba neny zareo io tsy na tena asa
le tsika tsinona resaka passion le izy zany dia mety hoe tsy tena hoe mbola ho tonga amin'izay satria ny anazy zany izy mety hoe vao mifo marana dia efa ao anaty tôbily izy mandeha manana circuit izy mianatra fa tsika tsy maintsy mbola mandeha mitady aloha melomana ny ao an-trano zay ngamba mety hoe mahasamihafa kely anazy. miditra amin'ny 4e manche ny Grand Rallye International de Madagascar izay niainga teny amin'ny CCI Vato-Androany ary farana ny 17 Octobre ho avy izao. Natomboka androany ary tora ampitso ihany koa ny varavarana misokatra sy ny famelabelara-kevitra izay karakarain'ny PEF na ny parcours études en France sy ny UPEF na ny université parcours études et formation eny Andraharo. Tanjona amin'izany ny fampafantarana bebe kokoa momba ny PEF sy ny UPEF mikasika ireo tombontsoa maro ho azon'ireo mpianatra izay handrato fianarana ao amin'ny Daniela Minorso. Manana ny mampiavaka azy ny parcours études en France sy ny université parcours études et formation na ny PEF sy UPEF eto Andraharo izay manome fiofanana ho an'ireo te hanohy fianarana ny Frantsa sy aka diplôma frantsay fa ihany koa ho an'ireo maniry aka diplôma malagasy eto an-toerana. Tsy manavaka, afaka mandraindrehitra ny PEF sy ny UPEF na ho an'ireo mbola hanohy fianarana izany na ho an'ireo efa miasa. Za eto amin'ny PEF UPEF zany dia manana formation mety amin'ny sokajy-taona rehetra aloha satria manana an'ilay formation en ligne ohatra izay ny travailleur ny tena misafidy azy iny. Amin'ilay miasa zany isan'andro dia tsy afaka hoe mandeha mianatra aty ampianarana dia misy an'izay le regroupement en ligne tous les samedis izay. Manana formation ihany koa izay amin'ny ataoko hoe amin'ny fahefan'ny tsirairay satria misy ny manam-paniriana hoe hanohy fianarana any ivelany any France dia misy ihany koa nefa ny hoe te hijanona eto Madagasikara handray an'ilay diplôma malagasy. Na baka frantsay na baka malagasy dia raisinay avokoa eto amin'ny PEF na série ina na série inona manana filière ihany koa zahay mety amin'ny série rehetrarehetra. Ho fampafantarana bebe kokoa ny momba ny PEF sy ny UPEF, ny karakara varavarana misokatra sy famelabearan-kevitra androany ny PEF sy ny UPEF oharina tamin'ny taondasa ny afaka ho an'ity taona ity ho varavarana misokatra ny karakarain'ny PEF sy UPEF io. Mampiavaka ny porte ouverte anay amin'ity taona ity dia ankoatran'ny information mazava ho azy moa rehefa porte ouverte zany dia information nomenan'ny visiteur fa ankoatran'ny information dia manao orientation ihany koa zahay zany hoe manoro hevitra zany zay ho an'ny mpianatra indraindray mantsy misy mpianatra mbola tsy mahafantatra akory hoe inona ny filière tiany atao, inona ny asa tiany atao rehefa vita ny fianarany dia zay le orientation. Itora-pitso ity varavarana misokatra sy famelabearan-kevitra karakarain'ny parcours études en France ity sy ny université parcours études et formation eny Andraharo. Maimempona mandritra izany ny droit de test ho an'ireo maniry hiditra ao anatin'ny UPEF tahaka izany ihany koa ny sara-pisoratana anarana ao amin'ny université UPEF. Entana araka izany ireo liana te hanohy fianarana any Frantsa sy maniry ny aka ny diplôma frantsay. La fomba vao afa tsekena ny fametrahana kiosk izay napetraka tamin'ny andro alina ireo mpivarotra eny amin'ny esplanade Analakely maraina teo. Io kiosk io izay efa nesorina no izy tsy manara-dalàna saingy izao naveriny izao indray ka tsekena raha ny fitarainany ireo mpivarotra tamin'ity androany ity. Eo amin'ny vavahadin'ny tsena eto amin'ny esplanade no ahitana ity kioska ity. Takona ny tsena, tapaka ny lalan'ny mpandeha ka tsekena hoy ireo mpivarotra eny an-toerana. Reo zay mpivarotra be dia be solo tena mpivarotra rehetrarehetra eto zay tena tsy mety satria le fidiran'le olona makao amin'le tsena mihitsy zany voabahana mangataka zay mba hitadiavana toerana hafa akoatran'ny eto izy zany matoa zany te tsy nisy mpivarotra hatramin'izay tsy nirosy ireo olona rehetrarehetra eo dia lalana fidirana io. Raha ny zava-misy efa napetraka tamin'ny andro alina io kioska io ny alahady 9 septambra lasa teo. Tsy nanaiky ny mpivarotra ka nangataka fanazavana teo anivon'ny commune. Namaly ny commune ary nanaiky fa tsy ara-dalàna ilay kioska ary avy hatrany dia nesorina. Gaga nefa ny mpivarotra fa naverina napetraka indray zany tamin'ny alina. Vokatr'izay mipetraka ny aya. Tsy mba amin'ny andro atoandro nametrahana azy eo fa amin'ny andro alina. Tsy misy fifampiresahana amin'ny hoe tompony andraikitry ny tsena na ohatr'izao fa atsokosokony nametrahana azy eo ka izay zany mietrehitra hoe kolikoly avolenta zany le zavatra io satria ohatra ny zavatra tsokosoko dia terena fotsiny zany hoe apetraka eo io dia tonga dia hivoy eo. Ka fitaraina mpivarotra zany mangataka ny tompony re satria ny tompony zany no nametraka n'io veriny io indray dia mba mangataka azy analan'io. Angatana araka izany ny anesorana io fivarotana io
eo ambavadin'ny tsena hoy ireto mpivarotra ireto efa nisy fandaminana mipetraka ny tsena ka tsy tokony isy fanakorontanana izay mety hiteraka zavatra hafa any aoriana raha ny faranzavana atrany. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja baolina kitra vetivety sala rainoray tamin'ny trafarany fionana teo amin'ny barean'i Madagascar azy Gambie androany lalaoza tafiditra tao anatiny andro fahatelo amin'ny fifanitsanana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra ny taona 2020. Maresaka iraisam-pirenena 2020 farafahakeliny reo namony ainy taorian'ny daroka bomba nataon'i Israel tao Beirut ary tafiakatra 720 ireo naratra mafy. Voskajo ho fanafihana mafy indrindra hatramin'ny siny fifandonana teo amin'ny Israel sy Hezbollah ity androany ity. Araka ny fantatra ihany koa isan'ireo nokendrena manokana tamin'ny fanapoana nataon'ny zareo Israeliana ny tompon'andraikitra eo anivony Hezbollah. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ality mbola maro ny karazana fandaharana hoentina aminao amin'ity alina ity isan'izany ny fandaharana ny kitsopo iarahana amin'ny pasteur Edouard Tsarame avy amin'ny RMDM sy ny général Rasoloflumen avy amin'ilay farana ny lay fitiavana ny rehetra fikambanana manohana ny filohan'ny Republika izy io fandaharana izay anasananao rehefa avy eo veloma tompoko. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.